mahatsiaro manokana teto amin'ity toerana ity tolona izay nataon'ny vahoaka malagasy, tolona nitakina ny fanovana, tolona nitakina mba hialana ny fahantrana sy ny jadona nataon'ny mpitondro, tolona natao malagasy mba hialana amin'ny fangonan-karena, fampahantrana ny vahoaka malagasy. Tsarotsika izany ankehitriny ary miondrika mpanajana ihany koa ho an'ireo rahalahy, anabavy, zandry, zanaka izay lavo tamin'ireny tolon'ireny. Ho an'ny tena izay akangasisana namborana moa taporosy sy may dia mbola mijoro mandrakariva ary mahatsiaro an'izany tolona narahana nanao teto amin'ity fiainan'ity malagasy izany. Isaorana Andriamanitra fa mbola tratran'ity efa taon'ity isika mianakavy. Nampanay moa tao anatin'izay dia maro tao anatin'izay mpikambana no lavo mbola namony ainy tao anatin'izany efa taona lasa izay, satria ankehitriny dia mbola maro marary, mbola manonotra ny fery ary nandram-panahy mbola mitohy. Kanefa na izany na izany dia mbola mitsangana zahay, mbola mametraka ao am-pony malagasy fa mbola tsy maty ary mbola tsy vita amin'ny tolona. Ny mampalahelo dia mahita ny mpanao politika malagasy izay manosihosy an'izany tolona masina nataon'ny vahoaka malagasy izany, satria dia misy olany hatramin'izao ny tsy filaminana, misy olany mandrakariva ny fanakorontanana, indrindra ny fampahatrana ny malagasy mbola ao anatin'ny krizy. Fitarozoan'ny mpanao politika amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavan-tseza, amin'ny fitiavan-kely izay tsy mety afaka ao anatin'ny mpanao politika hatramin'izao. Tsy fantanisy izao akory ny alahelo sy ny hirifiry nataon'ny mpitolona namonjany ny aina fa dia fitiavan-tena, amin'ny fitiavan-tseza ary mbola raha manatra amin'izao mbola tiany zareo hitarozana amin'ity krizy ity hatramin'izao. Izay toerinay marindrano fa mba hoe farana n'ity krizy ity, kanefa moa dia misy olany mandrakariva ny fitiavan-tena ataon'ny mpanao politika. Ho anay dia tsy mbola angina zahay, marina fa nisy fotoana nangina tao anatin'ireny, kanefa na dia nangina ary zahay dia niasa mangina tao anatin'izany ka mametraka mampafantatra ny iraisam-pirenena fa nisy famonina amin'ny vahoaka malagasy amin'ity firenena ity. Porofo izany ny fametrahana ny fitoriana tany amin'ny tribunal iraisam-pirenena, fametrahana ny fitoriana ihany koa teo anivo ny fisarana afrikana tatsimo izay miroso ankehitriny ary ho avy atoato amin'ity volana febroary ity ny fitsarana fitsara avy any afrikana tatsimo mihitsy izay soloina izay dia manana mpisorana koa ihany koa Maître David any amin'ny fitsarana afrikana tatsimo. Fa nisy ny vokatra tao anatin'izay fitsarana izay, satria dia namoaka didy fitsarana ny fitsarana afrikana tatsimo dia tamin'ny sotomana ny passeport na dia motora varamanana tsy ahafahany mivezivezan-kalalana intsony, raha tsy hoe misy fanasana manokana anasana SADC na ny iraisam-pirenena. Kanefa izany dia mbola arahana embenana amin'ny polisy afrikana tatsimo izy manarika ny fivory ataony dia rehefa vita izay dia miverina ary sotomina aminazy zay ny passeportny dia mipetraka any amin'ny toerana izay misy anazy izy, tsy mahazo mivezivezan-kalalana mihitsy. Izay ny fitsarana afrikana tatsimo ary rehefa tonga aty moa ny mpitsara afrikana tatsimo rehefa avy eo dia amoaka ny valo fanadihadiana ataony zareo rehefa vita ny fanadihana teo Madagasikara. Rehefa zahay dia hitany ao ny ampy isamborana amin'izay anavalomanana ka ampidirana azy any amin'ny fonja any afrikana tatsimo ihany fa zay teo Madagasikara. Ho anay aloha dia mbola mitazo satria misy olany ray ankehitriny ty atao hoe fampitsoana kely ity tsy ekenay ary toerinay marindrano ny olona vita heloka be vaoton'ny firenena, tsy ekenay ny aza monina an'izany fampitsoana kely izany na izy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny toerinay marindrano zay. Isaorana aloha ny voalohany fitondrana malagasy, isaorana ny filora joelona mbola mahatsiaro manokana ireo mpikambana ary isaorana azy mbola fanampiany amin'ny ara sosialy ireo mpikambana ireo. Isaorana ihany koa azy indrindra ny misy fahasalamana izay mbola mitsabo andreo mpikambana ireo satria dia mbola maro aminay mbola marary, maro aminay mbola mangifiry amin'izao fotoana izao. Ka izany indrindra mbola itenenanay hoe roaka izay mpanao politika miady seza, miady lahy amin'ny fitiavana tombotsoa, amin'ny fitiavan-tena ka mbola hitarozana anty tetezam-be